Anomboka izao fotoana izao tsika ka manasa antsika rehetra mba hiaraka hitsangana. Iza no ahay any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany riko tahaka anao. Ny ady alevina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mijangatsanga mahafoy anao, fa izao dia ho eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Fanoizantsika izao fotoana izao dia araka hidera ny hira 530 sy 700 ny andininy rehetra isika. Raisiko voninahitr'Andriamanitra ny manolotra ny fiarabana ho amintsika voromaro amin'ity folakandro ny sabata 10 ny volana Jolay 2024 ity. Fotoana manokana izay nangatahan'ny fianakaviana mba hitondrana fampahirezana ho azy ireo ity takariva folakandro ity. Fotoana izay tsy hatonga antsika akory amoy fo na alahelo fa fotoana kosa fifampahirezana. Ka dia amin'ny anaran'ny fiangonana Adventiste amin'ny tany andro fafito eto Betongolo no anolorana fiarabana ho amintsika rehetra tonga namaly ny antso ny fianakaviana izay mampahirezintsika amin'izao fotoana izao. Misy ireo vahiny maro faly mandray nareo ny fiangonana Adventiste eto Betongolo. Toy izany koa ny ray aman-dreny mpitandrina miarabanareo mianakavy pasteur tonga mamangy sy manotrina ny fiangonana ary ampahery ihany koa ny fianakaviana. Ka mba ho mariky ny fiombonam-po antsika rehetra izay vory dia andehantsika tsy mampaninona mikopakopatana satria fampahirezantsika izany. Tsy saoby akory no atongavantsika eto nefa koa ampaheritsika ary izay mihitsy mandalitsika neto amin'ity fiainana ity. Kanefa n'izao amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra antsika dia manana fanantenantsika fa mbola ho avy ny tompo ary efa tsy ho ela intsony izany raha ny famantarana voalaza ny tenin'Andriamanitra ka dia samy maheritsika mirary soa antsika rehetra. Ny tompo any omba antsika. Amen. Mamerina ny fiarabana izay efa nataon'ny olona mankasitraka azy ireo nitarika fotoana. Miaravantsika rehetra tonga eto. Raha ny antsony pasteur ny distrika izahay mba angataka an'izao fotoana izao. Dia izao ny fepetra nataon'ny pasteur ary tiako hifampizarana amintsika. Aoka hoy izy aoka nareo fianakaviana tsy hitomany.
aoka tsisy ranomaso latsaka avy amin'ny fianakaviana fa ampaherezo indrindraindrindra koa ny fiangonana. Ary izay no anton'ity zavatra ty zany tsy natao hoe tsy ampalahelo fa mety misy fimehezana raha eto zay mety isy tsiky satria izahay koa te ampahery anareo, te ampahery ny fiangonana ary indrindra te ampatsiaro anareo ny fiainany Ray aman-dren'olona parana satria ny fiainany dia anatsoahana lesona ahatonga antsika ho mafy orina kokoa amin'ny finoana. Anatsoahana lesona mba hahatonga antsika ho mafy orina amin'ny finoana. Marina ny tenen'ny Ray aman-dren'olona teo, ampahery anaiky ny fanatrehanareo eto, tena misaotra anareo izahay. Isy fisaorana lehibe anaorinany fa ny tena zava-dehibe dia ny fanatrehanareo koa dia ho fampaherezanay fianakaviana, ny fiangonana sy ianareo rehetra, isika rehetra izay tonga eto amin'izao tolakandro izao. Efa miatra ny ety aloana ny antoko-pihira feo adventiste Betongolo Faba izany isy hira anankiray no atolotra izy ireo. Hira anankiray izay isany tiany olona parany satria isaky ny teny izy dia hoy izy hoe ataovy mihetsiketsika ny hira fa tsy tiany mihitsy ny hira mampatoritory. Dia ny teny izy tamin'izay fotoan'izay hoe ataovy mihetsiketsika ilay hira fa izay no Sotirai suanau di kena kuiti Anumpusi anau sai sitaka Eri fuku idera Nyanarana rai situ Pamendrik kasih cahayana Ingat dulu jute sotirai suanau di kena kuiti Anumpusi anau sai sitaka Sakai za kuiti Sotio ti rovireni dini Tantano susula fakaeti Karatu mania signalo yansu e avi Hanure vivere la obudi Eni fuku idea Nyanara naure citu Amedri kiasi carayana Ira dulu jute sotirai suanau di kena kuiti Anumpusi anau sai sitaka Tisakai za kuiti Jesu dio ti luvireni dini Tantano zio sola fakareti Karatum maniasi anau yantu e avi Aniure mi verena omudi Idea nyanara naure citu Amendi kiasi carayana Ingat dulu jute sotirai suanau di kena kuiti Anumpusi anau sai sitaka Eni fuku idea nyanara naure citu Amendi kiasi carayana Ingat dulu jute sotirai suanau di kena kuiti Anumpusi anau sai sitaka Anumpusi anau sai sitaka Anumpusi anau sai sitaka Amen. Isaorana ny antoko-pihira feo adventiste Betongolo ny amin'izay hira natolony ho antsika izay. Ainany raha fitinina amin'ireto sary vitsivitsy reto. Sary dia be da be satria dadiana lolona parany dia mpaka sary. Fa fitinina fotsiny amin'ireto sary vitsivitsy reto ny tantaram-piainana ao anatin'ny 10 minitra eo fotsiny. Satria ny tantaram-piainana mbola ho resantsika
lavalava rehefa avy eo.
tokony zokon'ny lamatoa no nitsangana tetỳ anoloana fa noho ny antony ara-pahasalamana moa dia ny zokony manarakaraka no hitondra an'izay tsy ahy izay dadatonay vo no hitondra izay tsy ahy avy amin'ny piraitapo aminy izay amintsika fiangonana amintsika rehetra. Misaotra amin'ny fanomezana fitenenana raika ambe tsiaro hoan'ny tsiaro sy fahatsiarovana ho an'ny olona parana 11 juillet 1958 24 avril 24 mars 2021 raha tena marina zany dia raha pitsony ny anniversaire nefa indrisy efa tsy ohatsony izy fa dia fahatsiarovana hafa neritreretintsika azy angambana. Miarabantsika raitra mpiray fanantenana rehetra izay manatrika eto. Mialatsiny aloha raha mandray fitenenana raha ny tena marina dia ny zokinay lamatoa no tokony teny eto. Nefa nialatsiny izy fa tsy salama ny vadiny. Dia nresaka taminy toy izany hoe tsy maninona izy fa raisy ny fitenenana ozy. Dia izany nahatonga ndray fitenenana eto ankehitriny. Ny voalohany aloha dia izay tsaroko ato an-toako ato ihany satria efapolo taona maheriny zany tantara taraika izany. Ary ny sary teo sary tamin'izy mianakavy ny hitantsika rehetra teo fa sary tamin'ny fiainany tao amin'ny tokantrano dada sy neny no tantaraiko aminareo. Mizara roa tsara zany ny zava-misy ankehitriny. Ny fiainany tamin'ny parany tao an-tokantrano misy anay. Ary faharoa fiainany rehefa naleo teny izy zany hoe rehefa nanambady izy zany. Ahoana ny fiainany tao amin'ny dada sy neny? Tiako aloha milaza eto fa ny akabeazan'ny fotoana petrahanay dia tany Tamatavy foana. Ary gahaka andreo nisy sary teo be da be tany Tamatavy. Tany no nalehibe anay tany Tamatavy. Marina fa nipetraka 7 taona tany Antsirabe izahay. Nefa avy eo dia miverina tany Tamatavy indray. Nanambady zay vao nipetraka te Tananarivo. Zay momba ny fiainanay zany momba ny fiainanay. Ahoana izy dia olona tao tokantrano misy anay dia olona tia hoe tokamonina zay izy. Tsy dia miaraka amin'ny mpianakavy rehetra izy. Ary ny tena tiany dia ny milalao. Zay milalao zay tena tiany be misy nalalao inona ary tia mamaky boky zay koa izy tao tokantrano misy anay. Tia mamaky boky. Manaraka izay tiany tena zava-dehibe tsaroko foana momba azy na lafa maty ary izy dia tsaroko foana zava-dehibe ty. Izy tamin'ny mbola kely zany hoe tany amin'ny klasy secondaire mpianatra ny lycée tao Tamatavy izy tamin'izay fotoana izay dia tia milalao araka tenareo tia milalao. Inona ny tena kilalao tiany ozy nareo? Milalao baolina. Io milalao baolina io ny tena tiany be misy tamin'izay fotoana izay. Rehefa mirava izy any am-pianarana tsy tonga dia direct mody fa lasa milalao baolina aloha. Maizina ny andro vao mody ao an-trano. Isan'andro zany foana nataony izy iny. Dia gamanareo raha fiatany Tamatavy teo amin'ny fiangonana Beril Rose io dia eo amin'ny devant teo taloha misy toerana malalaka. Eo amin'ny hoe bazary kely ozy zareo. Teo amin'ny bazary kely teo nisy terrain fanaovan'ny ankizy rehetra baolina. Dia teo foana izy manao baolina. Rehefa mirava izy avy any am-pianarana avy any amin'ny lycée tondra bisikileta izy mata amin'izany dia milalao baolina eo izy. Milalao baolina maizina ny andro vao mody izy. Nefa indrisy indray andro tsy tonga izy. Ny andro efa maizina ihany. Kelikely teo nisy nandondona teo am-baravarana. Izy ozy nandondona namany Batasy. Batasy avy milalao baolina zany Batasy tsy afaka nandeha tsony izy zany. Trotrony izy zany batain'ireo namandreo izy. Tsy mba afaka nanontany akory izay hoe inona ny antony avo azy fa raha vao tonga izy dia napetraka ilay namany dia nitsorika nandositra ireo namandreo. Lasa zany. Dia zay gaga izay hoe fa inona nahazo an'ilay rangahy ty? Folaka ve? Ty zazy ty. Fa klasy secondaire tany amin'ny 12 taona izy tamin'izany fotoana izany. Dia gaga izay folaka ve izy? Sa inona ny zavatra nahazo azy? Teo ny eo ihany dia nentina tany amin'ny hôpitaly izy hoe ndao Tsaboina. Tany amin'ny hôpitaly Tsaboina. Tany koa gaga inona mahazo azy? Tsy fantatra misy mahazo azy, tsy fantatra.
firy volana izy nareo nijanona tany hôpitaly foana izy 3 volana izy a tany amin'ny hôpitaly foana nitsabany io tongony io 3 volana farany dia navoaka tany fa hoe ohatrany sarotra le fandeha ty zava-ty ary ny navo azy iny dia nitondra takaitra ho azy ary nremarke nareo ka mitateoriana fa ohatra rehefa mandeha izy dia ohatra mitrongo foana zay izy tsy miverina amin'ny loany zany le tongony netiny mandra-pahafaty ny zavatra iny ary tsika rehetra dia naremarke amin'izany angamba ka noho ny filalovana baolina tsy fantatra izay nahazo azy tany ny bebenay nyresaka tamin'ny dadanay sy mamanay tsy fantatro izay zavatra resany tany fa dia tateoriana dia tsabo tena tao trano tao foana dia iny zavatra iny nahazo azy tena zava-dehibe tokoa iny tena natsirovako azo manokana iny zavatra iny tateoriana moa dia zokinay lamatoa moa fa lasa tany an-dafy dia dia avy eo lasa tany koa ny tenako 4 taona zay tsy niona satria nianatra tany aho dia 4 taona zay tsy niona dia alohan'ny andehanako dia niresaka taminy aho elahy resy isan'ny lehilahy ato aho koa zany aza velorery dada sinena ampio izy ireo misy zavatra olana ary izy moa dia miantabe amin'ny dadanay mihitsy fa zay zavatra angatany amin'ny dadanay azony daholy tsoko aminareo zany azony daholy zany zavatra zany tsy hoe zay kory tsy mahazo fa nazany tafahoatra kely zay le mahafinaritra misy fimezana kely dia tahaka izay ny tantara momba ny fiainany tao tokantranonay tateoriana moa izy dia nanambady dia samy saraka tsy hoe saraka izay fa samy manana ny tokantranony avy raha ohatra misy tsy ampy izay lazaiko zao ny vavinay matoa tsy eto ary izy koa tsy niaraka taminay tambola kely satria klasymandry izy tahaka izany koa vavy eo klasymandry koa fa ny vavy manaraka no niaraka taminay teto ka raha ohatra misy fanampin'izay dia io izy madame Zanina afaka mijoro izy ampiny izy zavatra fatany momba ny fiainany parany tao atokantrano sotra ny datonaivo isika noho izay fijoroana izay nento Zanina mentsika fitenenana foy alohan'ny irany pakia zany pakia afaka tonga dia miakatra avy hatrany mba tsy handany fotoana sika tompoko pakia afaka tonga dia miantra ny teny alohana tsy dia misy ampiana lorantsony angamba le teninaivo teo fa ny zavatra hitako fotsiny tamin'ny parany zany parany moa zany zaharery zany zandriny izay ireo paitapo aminareo dia zokony daholy zaharery ny zandriny nefa na zandriny ary misy fotoana izy tsy hoe tsy mankatoa fa akatoaviny any adry indray tsy hoe matahotra anay izy fa raha mitena elahy zao mahanina lany zay moa fanao elahy zay da mandra-pahafatiny dia manao izy ary ny zavatra tena hiderako azy manoka za tsy manao hoe tsy manao ninina le paitapoako akoatra ny parany fa raha resaka didy izy zany dia tena isany nanao tokoa tsy tonga izy amin'le resaka didy adry indray fa alefa nositsika hoe le sosy alefany iny alefany amin'ny vola tsy fantako loha raha fantatry ny ankonany fa zay fa zay aloha zava-misy zany dia tena manao izy ary tena manao ny tafahoatra ary raha tonga any aminay izy mbola vao tonga ivavady ampanenony tsy nitsaratra ny sonerianay mandra-pahatonga ny ary miditry ny trano indray izy toa tamin'ny vadiny jereva kiny atao ny parana sokafany daholo ny vilaninay rehetra ao trano tsy afa-po izy raha tsy manao an'izay tsy midika akory zany fa hoe manana izy fa dia ohatrany hoe hita hoe ary tena zavatra nagaganay zany dia nanao etazy zay no maty voadingana dia raina ny tompo aloha fa tsy hoe falina fahatesan'ny parany fa voadingana nandeha ara-jandriny zany nenay mifahafatesana atao trano dia parany za zany tokony hoe talohany nefa dia voadingana dia tsy hoe izy akory ny hoe raha tsy vitana nahoana fa zay moa fandaharana nataon'Andriamanitra antsika ka dia mionona tsika amin'izay zay zany mba fanampiny kely ataoko tsy dia inona fa dia tena olona mpanompon'Andriamanitra zany izy ka dia isaorana be da be na dia hoe fa lasa ary izy misaotra ny fiangonana Betongolo na ame fiteny misaotra tompoko misaotra ny nento Zanintsika antoko-pira ny zanaka mpitandrina pakia mentsika azavareo vetrany ny Tunga
miteni miarana fonateli natany tambasina hatra turuturu sina raja mitavunjatasata apaza tina itisa sahaza mankasitraka ny pakia misaotra indrindra tompoko mankasitraka betsaka anareo izahay am'fanotronanareo sy mifampaharizanao anareo ny fiangonana sy ny fianakaviana tonton Sam ianao no isolo-tenan'ny pakia eto madame Somo ny alatsiny fa tsy salama ohatr'izay koa ny ray aman-dreny Indrina Eli izay ny alatsiny ihany koa fa tena tsy afaka manatrika izao fotoana izao. Ianao zany tonton Sam, l'olona Sam no hitondra izay fa inona loatra ny tiavan'ny olona parany any pakia. Zay ny fanontaniana satria eny alaheloko kely izay zavatra zay za matetika tsy de tia pakia. Fa izy tena manitona mihitsy ndamo zanako tena de za tena mahita hitanareo etsy ianao miresaka foana tsy manina fa isy sary alefantsika vitsivitsy etsy sady mijery sary ny olona no miresaka ianao tonton Sam fa inona ny tao pakia atao e. Faly miarabantsika tsirairay avy ary misaotra nanome fitenenana. Tapoko amiko zao resadresaka zao kanefa milaza zay fantatrao. Voalohany indrindra moa zany atao hoe pakia dia fikambanany mpiteraky ny zanaky mpitandrina zany. Zany hoe ny tadan'ny olona parany zany dia mpitandrina izany. Ary ny teniko moa zany dia zanaka mpitandrina raha teo. Ozy izy ny fanontaniana teo hoe nahoana no tiany olona parany ny pakia. Tsara marina moa zany fa isaoran'Andriamanitra fa nijoro amin'ny mazanaka pakia ny olona parany. Ary zay ngamba ny tena itiavany azy satria raha ny anaran'ny pakia taloha dia hoe fizampia. Ary anisany taon'izany fikambanana fizampia zany ny olona parany. Ary raha nijoro ny fikambanana fizampia dia anisany nampijoro an'izany koa ny olona parany. Ankehitriny dia nangingina izany fikambanana izany dia taty aoriana dia nitrangana amin'izay io pakia io dia tsy mahagaga. Tsy mahagaga ngamba raha toka nanana faniriana niditra amin'izany fikambanana izany izy. Ary indrindra moa zany ny atao hoe fikambanana ny zanaky ny mpitandrina dia mba hijoroana fa matetika moa dia hoe ny zanaka mpitandrina dia mitsivalambalana miroro makary sy makary kanefa ny isaoranay Andriamanitra fa indreto izahay mbola hatramin'ny olona parany zany matoa izy tian'ny fikambanana pakia dia manohana ary mijoro fa zanaka mpitandrina izay.
Sotra betsaka tatao samy mankasitraka anao any amin'izay tsy ah izay mbola misy zavatra tianao ambana zay ihany mankasitraka ampaka kopakopa-tana ho ampaka ifisaorantsika azy ireo mankasitraka betsaka anareo izay tompoko sary vitsivitsy ny arahana taminareo betsaka ny sary fa reny foana no tsongatsongaina mba entana andravahana izay fotoana ny fampiresantsika izay tamin'ny volana febroary raha tsy diso sa volana martsa nisy fotoanan'olona teto dia nisy hira no irainy nareo loolona izany ary izy mba nanao solo tamin'izay hira izay dia amin'ity tolakandro ity dia ireo zafiny indray no asaintsika manao an'ilay hira fa isika rehetra isika fiangonana dia angaviana hira ao anatin'izany fa le solo no ataon'izy telo mirahavavy zafikeliny izany. Aorinan'izay ny zanako tamin'ny atao batisa dia nanana tombontsoa nanana ny pasteur Rado Rakotonandrasana ho mpiay ara-panahy azy ireo. Ny zanako zany no hira zao dia aorinany ny ray aman-dreny pasteur Rado Rakotonandrasana nitondra famparezana voalohany amintsika amin'izao tolakandro izao. Mihiry sika fiangonana.
Atamandriamparany noro nareo zanany amanjafy ny praitapo aminy ry fiangonana malala tsy amelanareo irery Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia milaza fa ampo anao ny fahasoavany. Toratin'ny fotoana izay nanomanana ity fampiaraisana ity dia ny tena hoe raha eo, inona no teninao mba izarako amin'ireo fianakaviana fiangonana ireo. Niverimberina tao an-tsaiko mandrakariva ny tantarany Mosesy. Mosesy dia voalaza fa iray amin'ireo olona nalemy fanahy indrindra teto ambonin'ny tany. Lehilahin'ny finoana izy ary tena marina zany fa lehilahin'ny finoana Mosesy. Nandritra ny 40 taona farany tamin'ny andro niainany dia nanompo an'Andriamanitra Mosesy. Nanao ny ainy tsy ho zavatra, tsy nitandro asa sarana, tsy nikely aina, nisikina risipo mba nikarakarana ny fiangonana dia ny zanak'Israely zany tamin'izany fotoana izany. Maro ny fitsapana sy ny fanandramana ny lalovany niaraka tamin'ireo olona efatra hetsy sy mahery, kanefa teo izy nijoro matoky. Fa ny zavatra anankiray mampalasa ny eritreritra dia ny hoe nahoana ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, mikarakara ny fiangonan'Andriamanitra, nahoana no misy ny fahafatesana. Tsaroko 20 taona laza rehefa namoy ny raiko dia resaka teo le praitapo dia hoe fa maninona tsy le rangaha mpisotro toaka mpamono vady ry no lasa loha. Fa nahoana dada zay tia an'Andriamanitra, nanompo an'Andriamanitra. Tsy mifarana hatreo anefa ny tantara. Tsy hoe rehefa maty Mosesy dia ny farana hatreo ny tantara. Tsia. Fa raha mamaky ny boky ny Exodosy sy ny manaraka isika dia mbola misy tohany zany. Fa rehefa nakeny amin'ny tendrombohitra anankiray Mosesy, maty ny fahalalan'ny olona azy. Kanefa ny famakafakana ny ten'Andriamanitra, ny Baiboly dia milaza fa nanin'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty Andriamanitra. Ary raha mijery isika tia amin'ny filazantsara Mateo 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 7, rehefa teo amin'ny tendrombohitra fiovantare Jesosy dia nanantona azy teo koa izy Eli sy Mosesy. Zay dia santatra ilay fanantenana fa nanangana ny Mosesy tamin'ny maty Andriamanitra. Ary raha vita n'Andriamanitra nanangana ny Mosesy tamin'ny maty, mino aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra fa vitany koa nanangana ny olon'Andriampara Samuel amin'ny maty. Ny takiny amiko sy ny aminao fotsiny, raha nanompo an'Andriamanitra izy, nijoro matoky hatramin'ny fahafatesany, mba inona kosa ny fanapa-kevitsika. 20 taona lasa zay hoy ateo namony raiko aho. Tamin'ny fotoana nilavako azy indrindra, tamin'ny fotoana nilavako torohevitra avy aminy indrindra, tamin'ny nilavako fotoana nilaiko fanohanana azy indrindra, kanefa vata mangatsika ny teo. Nandritry ny alina rehefa tsisy tsony ny fivorena amin'ny 12 sy ny 12 manoloana le vata mangatsika eo dia hoy aho hoe raha eo, tsy namako tsony dada, fa ny fiainako sisa rehetra noho ny fahasoavanao dia olaniko amin'ny fifandraisana aminao. Raha eo, tsy ahita ny zavatra ataoko itsony izy, tsy ankasitraka ny mety ho zava-bitako na nitsy ahy amin'izay tokony ataoko, kanefa noho ny fahasoavanao ny fiainako sisa rehetra dia olaniko amin'ny fanomponanao. Raha eo mety tsy eo intsony izy, fa noho ny fahasoavanao ny fiainako sisa rehetra dia ilazako ny antsaranao amin'ny manodidina. Matory miandry ny fiavian'i Kristy fanondroana izy. Ary raha ho avy le Kristy andrasantsika, aneno ny trompetra, hitsokatra ny fasana, hitsangana eo ny avantsika, azadino fa ny faniriny voalohany indrindra ho hitany any andova le fiainana mandrakizay. Matamin'oro randriamparany. Ny tiany ho hitany faharoa ianareo zanaka amanjafina. Tiany ho hitany ianareo praitapo aminy. Tiany ho hitany isika pray fanantenana. Ry fiangonana malala, manoloana ny fahoriana tahaka izao, na dia tsy aza ny androany, aoka isika hijoro matoky amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ny joro ny ray aman-dreny ny lolotsika, andarantsika indray zao no manohy izany fitsoroana izany. Tsy amelantsika irery Andriamanitra. Ary raha nitantana ny fiainanareo izy hatramin'izay ka hatramin'izao,
dia mino fa zao fotoana izao mandra-piavana kristy amin'ny raha ho any lanitra tsy mitantana anareo intsony Kristy azadino zay fa mitrotro anareo izy fantany ny fiafarany zao fiainana izao ary ozy izy manao hoe raha eto amin'ity tany ity ozy dia andalo fa orena sy fisedrana zavatsarotra isika fa ho avy izy hitondra le fiainana mandrakizay ary raha ho avy eny amin'irao lanitra Kristy ny fanondrena isika izao dia araka iredona amin'le ira ny Mosesy amin'izay fotoana izay ka hiteny manao hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao amin'izao fotoana izao ny mason'ny lanitra manontolo ho an'ny zanany ka ninona mety ho fitsapana eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra ny masom-pitiavany dia tsy mafoy na masaraka antsika ka naiza le antsika dia miaraka amintsika izy ka ny mety ho fahabangana androany eo izy ameno izany ny mety fo maratra manana le balsama fanasitranana izy fa ny angatany mijoro na eniko idona na eniko hiatra vao may aza mafiso ny fifandraisana amin'Andriamanitra zao vao maiky ara ijoroana matoky satria maiky isika dodina andova le fiainana mandrakizay ombanareo mandrakariva ny Andriamanitra amen saotra indrindra ray aman-dreny pasteur mankasitraka indrindra tompokony amin'izay teny fampahirizana izay asa raha fantatrareo koa satria pasteur zao ny teny hoe 20 taona lasa maty ny dadany ny azy zao 5 taona omaly no maty ny mamako 9 juillet 2016 izy ny maty 9 juillet dadanay raha nampatsiahy azy tany anatinany hoe zara tsy natsiaro akory vao niverina anekdoty kely alohan'ny irany John Siaingo fampahirizana antsika amin'izao tolakandro izao tamin'ny anniversaire ny lolona parany nandevenany mamako 11 juillet 2016 anniversaire ny lolona parany nandevina mamako tamin'ny 2016 dia isaky ny anniversaire-ny tsy samy fetena anniversaire mihitsy izy tao anatin'ny 5 taona satria menatra anahy izy hoe so za matsiaro any mama dia isaky ny anniversaire-ny dia ohatrany mody tsy miteniteny zay izy mody tsy miresadresaka izy fa fantatro hoe tsingery taona naterahany 11 juillet fa vao niverina ny vavaka tamin'ny 2016 dia tsy fantatro fa za ny toroteny tavy nandevina mama ny resaka io za ny toroteny tato am-piangonana sabatany choral avy nandevina mama tamin'ny 2016 avy nandevina ny dadany koa iaingo marina nisy confinement kely dia iaingo ny toroteny voalohany tato am-piangonana androny vehivavy rehefa avy maty ny dadany fifandrizin-javatra ve zany Andriamanitra mitantana fiainantsika